miarakatsika sombavahoaka tonga manatrika izao fivoribe izao tokolasy tompivavy ny fandarom-potoana itsika izao maraina ny alarobia fa 3 novambra 2024 izao dia fivoribe dia inona ny tatitra nataon'ny flo na ny papakateny Bomiera mpanadiady itadiavam-baovao izay natsangany antenimiera pirenena. Marina hafitra ataotsika dia hafantarana ny hoe aiza ho aiza ny asan'ny zareo amin'izao fotoana izao. Iangaviana ny papakateny ny Bomiera mpanadiady mahakasika ny fifanarahan'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa ravinala airport mahamaky ny tatitra mombany asan'ny Bomiera nataonareo. Sotroanao eo anton'ny folona ny fitenenana. Anaty foloa ilarovitra manatiny programaritra isika sombavahoaka izay tonga manatrika ny fivolona androany ity. Bomiera mpanadiady mahakasika ny fifanarahan'ny fanjakana malagasy sy orinasa ravinala airport. Ny antony fanadiadiana. Izao asa fanadiadiana izao dia miorina amin'ny tolom-pehikevitra laharana fa 003-2020 bara R tamin'ny 9 Desambra taona 2020 mikasika ny fifanarahan'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa ravinala airport ka natsangana ny Bomiera mpanadiady momba izany. Niomana tamin'ny fanadiadiana ireto teboka manaraka ireto. Voalohany, ny tsy fahazoan'ny fanjakana malagasy tompony amin'ny fanomezana alalana amin'ny ravinala airport hitrandraka ny seranam-piaramanidina Antananarivo Ivato sy ao Anosibe Fasaina. Faharoa, ny famonoan'ny ravinala airport ireo mpisehatra eo amin'ny seranam-piaramanidina toy ny ADEMA, ny Airmat ary ny Sofitrans. Fidiram-bola ny ADEMA io RDIA io teo aloha fa efa lasan'ny orinasa ravinala airport satria nisy toerana ny ADEMA fitrandrahana ny seranam-piaramanidina izy. Ao ihany koa ny fitarainan'ny orinasa Airmat izay nanjary tsy nanana salon VIP intsony sy ny orinasa Sofitrans izay tsy afaka nitrandraka ny duty free shop izay efa fivelomany hatrizay. Ny momba ny tany fitrandrahan'ny orinasa ravinala airport na ny périmètre de concession. Ny périmètre de concession dia velaran-tany izay nomena any ravinala airport ahafahany miasa. Tafiditra amin'ny sokajy ihany koa ny tsy fahazahoan'ny fanjakana malagasy mamorona seranam-piaramanidina hafa ao anatin'ny faritra latsaky ny 200 km manodidina any Ivato sy ny Anosibe Fasaina. Ny fanadiadiana dia naneo ihany koa fa efa nanome vola an'ireo izay voaisotra tamin'ny tany ny ravinala airport noho ny fanomezany azy ny périmètre de concession toy ny première RFI Ivato ohatra izay voatery mitrisaka. Io tsy fahafahana manorina seranam-piaramanidina ao anatin'ny faritra latsaky ny 200 km io anefa no isan'ny antony fifanonanana amin'ny ravinala airport. Ny fepetra no resin'ny ravinala airport. Ny antota taratasy eo ampirantanan'ny Bomiera mpanadiady dia nahitana fa vonona ny anampy ireo orinasa voakasiky ny fitrandrahana ny orinasa ravinala airport. Tamin'izany no nanapahany hevitra fa vonona ny anome salon izay mirefy 60 m² amin'ny Airmat izy. Vonona ny trano ihany koa izy ireo ifampiresaka amin'ny orinasa Sofitrans. Tsy mety lefitra kosa nefa izy manoloana ilay refy tsy ahafahana mananana seranam-piaramanidina hafa ao anatin'ny 200 km manodidina seranam-piaramanidina manodidina ireo seranam-piaramanidina ireo.
fanamaliana avy amin'ny vomena. Noho ny fisiany amiana ara-pahasalamana izay tsy nahafarana natotosany fanadiadiana amin'ny tokony izy dia mbola mila fotoana ny vomera entina mamoy ny asa. Sonia tsy mba zafarin'izao ny mpampakateny vomiera manokana misahana ny fiapangana manoloana ny fitsarana avo asedi mba hamaky ny tatra momba ny asa vomiera nataonareo. Satrandrina manatofolo amin'ny fitenena andreo matofolo sika rehetra ampiromaritra sika rehetra somba mamoaka namana. Vomiera manokana ny samy fiapangana manoloana ny fitsarana avo tatra nataon'Andriamantoa andrianamena Joaly mpampakateny vomiera. Antony fivoaran'ny asan'ny vomiera manokana ny samy fiapangana manoloana ny fitsarana avo. Araka ny voafaritra ny andininy fafito amby telopolo sy fahavalo amby telopolo ny lalàna fehizoro laharana fa efatra amby folo sy roa arivo tire telo amby efapolo mahakasika ny fitsarana avo sy ny andininy fa roa sy roanjato sy ny telo sy roanjato ny fitsipika anatiny feny antelomelam-pirenena dia nivory ny vomiera manokana ny samy fiapangana manoloana ny fitsarana avo nandinika ireo antoka-taratasy mahakasika ireo olona voaroaroy izay voafaritra ny andininy fa telo amby telopolo amby zato ao amin'ny lalam-parenana azy. Ny votoatin-draharaha tsara marina fa ny vomiera manokana ny samy ny fiapangana manoloana ny fitsarana avo dia natao andinika ny antoka-taratasy izay omeny ny birao maharitra ny andemenam-pirenena azy araka ny voalaza ny andiny fa fito amby telopolo ny lalàna fehizoro fa 2014-043 mahakasika ny fitsarana avo. Izany antoka-taratasy izany ihany koa dia miainga avy any amin'ny mpampano lalàna ambony rehefa avy nandinika ny fitoriana tonga teny amin'ny pelantanany izy ireo. Arak'izany dia raharaha miisa folo no natotry ny vomiera manokana izay mahavoakasika ireo sokajiny olona voalaza ao amin'ny andiny fa telo amby telopolo amby zato ao amin'ny lanam-panomenana. Tsara marihana ihany koa fa raharaha mahakasika famokodinam-bolam-panjakana avokoa no voaresaka amin'izy ireo. Midingana rano nandinika sy namakafaka ny antoka-taratasy rehetra izay natolotra azy ny vomiera manokana. Marihana fa ireo antoka-taratasy ireo dia vokatry ny fanadiadiana izay nataony ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolokolo na ny bianco. Rehefa vita izany famakafakana ny antoka-taratasy izany dia niroso tamin'ny fandalanam-bavany ireo olona voaroeroy ny vomiera. Nisy tamin'ireo no tonga mivantana ary misy kosa manefa mpisovavana no ny antony maro samihafa. Ny asan'ny vomiera tao aoriana izay dia efa nandrafitra torope-kevitra fiapangana ny vomiera manokana ka atolotra eo anivon'ny fivorimbe andraisana fanapahan-kevitra farany amin'ny lahadinika izay tapahany antelomelam-pirenena. Nanao sonia ny andinina Joaly mpampakateny vomiera. Sotranao andriakotoa mpampakateny afaka mamonjy ny toeranao ianao. Dia miarahaba somavamboaka an-tsaina namana rehetra ary dia misaotra betsaka ihany koa ny amin'ny dingana izay efa vita tamin'ny asa izay no tanterahana. Za Andriamatofolo dia miomba amin'ilay fianakana nataon'ireto mpikambana ao anatin'ny vomiera ireto satria ny tena marina dia maro amin'ny piraitan-drazana no miary ny tatitra amin'ny antsipiria ny toe-javatra misy amin'ireo sehatra adiadiana ireo. Ka everiko hoe normalina be na lozika ny anomezana fiam-potoana na ome anomezana mandavavao an'ireo mihitsy satria miary an'izany ny piraitan-drazana hoe inona ny vokatrinay fanadiadiana. Satria azadinitsika fa antelomeram-pirenena izany dia ary-panjakana goavana be eto anivo ny firenena
ka raha ohatra ka zavatra tsy ampina zavatra maivana manotateritsika miraitandrazana dia manahirana amin'ilay androm-panjakana zay zavatra za moa zany rehefa atao filoha dia tsy afeminanao fa misy nefa mian'ny ohatra ny fivarotana an'io aéroport Madagasikara io hatrany am-voalohany mihitsy satria efa mandafaharoa ny tena teto zao ary anisan'ny kabary an'izany teny amin'ny 13 mai tamin'ny tolon'ny fanovana nataony solombavam-bahoaka tena amin'ny fitopolo azao izy dia efa mitsanga sahady hoe ahoana ny eritreretiny saina fa ny fitondrana malagasy zay tsy manana saloa akory ao anatin'ny aéroport nefa accès légal d'un pays dont Madagasikara eto Madagasikara le foto-drafitrasa ny lalàna droit positif interne fieritreretana azy no miasa ao anatin'ny aéroport nefa lay fanjakana malagasy mihitsy dia efa tsy manana sahady espace na hoe salon ahoana no mamekena an'izany ahoana mieritreretana an'izany ary za mahita hoe tokony randrakôty ny olona signé an'izany contrat zany nanomezana an'io zavatra io ahoana mieritreretana saina hoe passager anankiray manto 40 € ho an'le société nefa izy tantana misy mipetraka eo mandritry ny 20 taona mba azotsika everiko ave mba azotsika atsaina ave des milliers de passagers journalier isan'andro andro 40 € mandritra 20 taona takany hoe nanamboatra ny aéroport izy tena aza mitsony kosa le firenena tena ampy zay tombontsoan'izy mampalahelo izy za manokana tena tsy miombona am'izany ary za dia mamerenao solombavam-bahoaka olombofiditsika miandry atsika Madagasikara miandry atsika mipaitan-drazana amitsika mandrapao-vilo miamekitsika zao toe-javatra mahazo ny tanindrazantsika mahazo ny firenentsika zao zay manam-pahefana rehetrarehetra dia varotra daholo zay azahoana volo zay azahoana commission dia amidy mialatsiny fa teraky zay monsieur le président teraka atao anatina fahatrano hoaty zay ihany ty mbola ampy mbola mahaitra fa andala-pantrona mandrapao-vilo everiko fa tompona raiky sytsika arolom-bofidy manana andreo vahoaka reo tsika mandamositsika miandry atsika tika mila tapitra mafonja mila tapitra mazava mba atolotsika ny fahefana mpanatanteraka ny resaka fanapaha-kevitra tombontsoa tanindrazantsika sy tombontsoa firenentsika makasitraka ndraiky mantofilo sotra betsakatsika solombavam-bahoaka ajaina manana rehetra sotra tompo ia misaotra betsaka monsieur le président nomeny fitenenana le filohan'ny voamera-panabeady mikasika ny fifanarahany fanjakana malagasy sy ny orinasa ravinala airport mahakimanana le fitenenana to satria ny lalàna mo araka ny voafaritra ny lalàna momban'ireny aketo parlementaire reny dia misy lay fepotona ahafahana manatanteraka azy sy ahafahana mamarana azy fa ohatran'ny anay manokana dia tao anatin'ny tena nampamaivaiben'ilay lalàna momban'ny amena ara-pahasalamana no nanaovana an'izy dia tsy tratra tsy vita tao anatin'ilay fepotona zay voafaritry ny tsy haiko règlement intérieur mamamaritra an'izy iny tsy vita le izy dia izay zany no tsy maintsy miankina amin'ny fivorimbeny hoe avelona be satria fa tapitra lay fepotona namen'ny lalàna dia avelona ve sa mijanona amin'ny zavatra efa vitiny sa atao ahoana dia izay ny ilaivana adhevitra ao anatin'ilay izy ahafahana hoe manohy an'ilay fanadihadiana ve sa mijanona hatreo lay fanadihadiana misaotra tokoa. Dia anapa-kevitra itsika zany ho amin'ny hoe fanalavana ny fotoana hoentina manatanteraka ny ireo fanadihadiana izay efa natomboka hoemborana iray zany ko dia manangatanana itsika izay manaiky izay. Sivy, 15.
izay tsy manaiky tsy misy izay tsy manakevitra tsy misy koa ambarako ary fa lany ny fanalava-potoana hoem-bolana amin'ny fanadiadiana iray